Jehova, hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony ho derainy indrindra, ary tsy takatry ny saina ny falebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe, ny lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao mahatahotra no entin'ny olona, ary ny falebiazanao no ho lazaiko. Deranao izahay satria mbola namindranao fo, ka afaka manandratra vavaka eo amin'ny seza fiandriananao, ho fisaorana sy ho fankalazananao. Midenanao izahay satria tsy mba nataonao ho diso anjara, fa mbola nomenao fotoana hahafahanay manandratra n'izany fiderana izany. Deraina ny anananao amin'ny soa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, ary hideranao mandrakarena izahay mandra-pifarany fofonainay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no hanandratanay izany fiderana izany. Amen. Amen. Atolotra manakariva ho an'ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany, ny dera, ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavany amin'ny alalan'ilay zanan'latokana dia Jesosy Kristy dia atobany ao am-ponao. Ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadanana izany fiadanana izany dia tononona ho amintsika tsiraray avy. Fifaliana no miara-bananao izay manaraka izao fandarana izao, ary ny firariana dia mba ho tonga amin'ny firaisana amin'ny Kristy sy afaka natanteraka lay fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny vavaka tiany ho tsapanao. Aoka zany ho azonao antoka fa isaky ny miaona amin'ny Kristy ianao, dia voarainao mandrakariva ny taridalana izay tiany hitondrana ny fiainanao. Hitantsika teto izany fa mifandray, mivantana amin'ny olombelona ao amin'ny saina Kristy. No porofony izany rehefa teo amin'ny fomba namoronana ny olombelona. Raha manambara ny eo amin'ny Genesis 2:7, ary vovotany no namoronany Jehovah Andriamanitra ny olombelona, ary no fonony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Tsy hoe tonga dia tany zany taka namoronana ny biby sy ny voromarina tonga dia nainga tamin'ny tany, fa naka vovotany izay nisy famolavolana. Manokana zany ny olombelona, fa ny volavolana misy fifandraisana manokana ampahary zany zay. Ary ny tena zava-dehibe dia le hoe nofofony fofinaina mahavelona. Tsy inona io fofinaina mahavelona io fa oxygène. Aoka zany ho azonao antoka fa raha vao mifoka fofinaina ianao oxygène dia mifandray tanteraka amin'ny bahary. Fa izao rehefa tafiditra ny ota dia lasa nofezin'ny devolo tanteraka ny fisainan'ny olombelona, ary lasa anatanteraka an'izay heveriny ho sitrapony izy dia miara mahita tsika fa manoana ny fiainan'olombelona amin'izao fotoana izao miaratsy, ary raha mitoy izao, ary toy mihitsy moa ifarasiana io, hiaratsy dia haratsy fa te hamerina
amin'ny laoniny amin'izany Kristy. Nde resika ny teny ao amin'ny Korintiana faharoa. Korintiana faharoa toko fahaefatra. Korintiana faharoa toko fahaefatra. Dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo. Korintiana faharoa toko fahaefatra, vakina manomboka amin'ny andininy fahatelo. Dia izao mivakanteny. Fa raha miafina ny filazantsara-nay. Raha maninona hony? Raha miafina. Izany hoe ilay filazantsara zany io. Fa maninona ilay izy? Miafina. Ina mampiafina ny filazantsara io? Dia mety tsy resahana ilay izy. Ny zavatra misy zany eo amin'ny fiainan'ny kristianina dia ny zavatra antitranterina sy izingizinina dia ny fotom-pampianarana. Dia io no mampatonga an'ilay filazantsara maninona? Miafina. Fa maninona moa no afeniny io? Satria raha vao fantatra io dia hafantatra ny olona anankiray hoay, ay mety ho very. Satria izao ny ambaran'ilay teny, dia miafina amin'izay ho very izany. Izany hoe misy zany io fahaverezana io. Fa miankina amin'ny safidy. Fa ahoana moa izay safidy izay? Dia ny toy ny teny manaraka dia manao hoe izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino. Izay maninona? No hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino. Fa inona moa ny fanajambahana ataon'ilay Andriamanitra izao tontolo izao? Dia ndao vakitsika ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Dia izao ny vakanteny. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Izany hoe ny mpanjaka n'ity tontolo ity zany dia miezaka mifehy tsy ny saina fa ny fisainantsika na ny eritseritsika amin'ny zavatra omeny ity tontolo ity. Ary izao io zavatra omeny ity tontolo io raha vao tsy mitandrina ny kristianina dia lasa io no ataony antom-bavaka. Satria nametraka filana izay tsy filana ara-boajanahary izay napetraky ny mpahary ao amintsika fa avy-aty ivelana. Filan'ny nofo, filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izay tsy avy amin'ny ray fa avy amin'ity tontolo ity. Io lay mpanjaka an'izao famazinana izao dia mpamitaka izy ary mbola miezaka mamitaka an'izao tontolo izao. Ary tena voafitaka. Satria rehefa vakina ny amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia izao no ambarana. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia vakina eo amin'ny andininy fahavalo. Dia ilay teny voalohany ihany no vakiko. Ary iankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany. Ary aninona hony? Iankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany. Ny fahafantarany rehetra ny atao hoe miankoka dia ilay mandoalika be sy ao iny dia hoe miankoka io. Fa izao ianao ve rehefa manakipy maso manahoana ny fisainanao ao? Ka eto zany ny tiana horesahana sy hamafisina dia ity fiankofana ity, ny atao hoe fiankofana izany dia fifantohana tanteraka amin'izay mampifantohanao ny fomba fijerinao. Ka raha ho an'ny kristianina izany, ny atao hoe miankoka dia mifantoka tanteraka ao amin'ny Kristy. Fa raha miteny zany ny Apokalipsy, ary iankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany, na iza izany, dia miankoka. Satria rehefa tafiditra ny ota dia nofeheziny devoly tanteraka ny fisainan'ny olombelona. Andeha vakiko kely amintsika ireto fanambarana ireto izay manamafy an'izany zavatra resahana izany.
miezaka mandrakarivo satana hiasa lalina ao amin'ny saina sy fehizany ary tsy misy azo antoka ny amintsika raha tsy manana fifandraisana tsy miato amin'Andriamanitra isika. Tsy misy azo antoka ny amintsika raha tsy manana fifandraisana tsy miato amin'Andriamanitra. Ndresantsika teto zany, le mivavaka aza mitsara ngaino ekipo maso foana. Raha le fahazarantsika zany sy le fombantsika dia natao mivavaka dia manino manakipo maso mandohalika. Raha miteny zany mivavaka aza mitsara anakipo maso foana ve ianao? Andohalika eo foana ve ianao? Fa ilay fifehezana n'inona ny fisainana hifantoka dia amafisin'ilay teny manaraka, mifeny vatana iray manontolo ny saina, ny fihetsitsika rehetra na ratsy izany na tsara dia mianga avy ao amin'ny saina. Tsy ny basy aneny mahafaty. Fa le olona manana lolom-pozingidim-po ka mahita an'ilay olona ankalaina dia raisy ny basy tetifirina. Tsy ny antsy aneny mahafaty fa mipetraka tsara eo amin'ny fitoerana eo ny antsy. Fa le olona manana fankalana ka hita an'le olona ankalaina miainga fa izay fanapa-kevitra ao amin'ny saina. Izany hoe raha vao fankalana zany ny ao an-tsainao, raha vao tsy fitiavana no ao, dia fihetsika anohitra ny sitrapon'Andriamanitra no atao. Dia tohizany io teny io, ny saina no miankoka amin'Andriamanitra. Tsika zany zao rehefa mandeha any amin'ny fiangonana any dia mahita soratra eo amin'ny varavarana eo hoe vonoina inona. Lasa raha io teny io zany zao nresahana. Iza zany no mifehanao? Ary tsy vitantsika intsony ny mamono amin'ny telefona io rehefa mivavaka. Iza zany no mifehy? Ny toe-javatra. Dia rehefa mandeha eny ianao dia jereo tsara fa aiza daholo ny olona ao. Ary io mampitonga ny olana amin'izao na mifampiresaka eo ary dia ny telefona na aiza. Fa raha mifampiresaka ny tokony maninona mifampijery tsara fa miresaka tsika sy anao fa aiza. Dia ny dikan'izay zany izay resaka resanao nge tsisy tafiditra ataontsika akory. Ny olana amin'izao zany dia ny fehezan'ity tontolo ity ny fisaina tsy ny saina. Tsy tafiditra anao zao ny antoka ao antsika, tsy tafiditra anao vinao amin'ny saina ny devoly. Fa avy amin'ny alalan'ny zavatra ampidirina avy aty ivelany. Amitaka. Ka ny antoka ao antsika izany. Dia izao ny famerenana amin'ny laona, ilay tena fifantoana amin'ny Kristy. Dia mbola tohizany ilay fanambarana. Ireo retsim-pandre ao amin'ny atodoha izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifandraisana amin'ny olombelona sy asany eo amin'ny fiainana. Dia ndao iverenantsika amin'izay nge ilay Korintianina 2:4 ao amin'ny andininy Korintianina 2:4 ny andininy 4 izay no hajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy mpisaha ny fahazavany filazany tsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Izany hoe rehefa tafiditra ny ota dia very ilay endrika Andriamanitra. Fa i Kristy kosa hitoetra ao am-pona ao dia amerina n'inona? Io toetra io. Ka le fanajambana izany dia ao amin'io saina io. Averina foana. Tsy ny zavatra avy aty ivelany akory no mamantatra, fa fitaovana fotsiny ny aty ivelany, fa ao amin'ny faritry ny atodoha no mamantatra an'io. Ka raha vao le ao amin'ny fohy be zany no tsy mahatsapa na inona dia namono ho resahana. Ho anao rehefa nandalo ny fanandraman'ny ina moa filazana azy rehefa tsy te hisakafo ianao? Malaikomana. Fa na ho atao an'loanao ary ny gâteau, na ho atao an'loanao ny poulet rôti. Rehefa maninona ianao? Rehefa malaikomana dia maninona? Taka ny tirem-pianakaviana anankiray ity. Mba hasompatra loatra nareo rakizy. Zay indray neny sy mivaky sy tina neny. Ka tena sompatra nareo e. Zana rary tany amin'ny hôpitaly mitondranareo yaourt
nitondranareo voankazo, nitondranareo poulet rôti, nitondranareo fromage. Zao anery zareo salama tsara mba hoeto le izy. Zany hoe zao zany. Io zany io toe-javatra io dia lay fahatsapana mila miverina zany io. Rehefa nandeha 10 andro zahay dia nisy ny teny moa zany hoe mandritra ny 10 andro ve ry pasteur andohalika foana, hivavaka foana. Dia zanao izay eo avy efa tsy azo le resaka, efa tsy azo ny resaka. Dia zany ny anisany nanakana sasany tsy handeha. Fa rehefa tonga tany aloha, za aloha zany tsy namoaka an'ilay toerana, tsy niteny mihitsy aho, satria fantatra vao hiteny an'io toerana io dia be dia be ny handeha, fa tsy ilay toerana. Ary marina le izy, satria rehefa le olona nandeha, satria par message zany nandeha tamin'io, dia izay fandray amiko amin'ny message ihany no mandeha. Fa le olona rehefa nandray message tamin'ny herinandro farany, dia teo vao nitenenina zao le toerana andehanana, dia niresaka tamin'io fa mipopopopy message be dia be mipopopopy any izay koa handeha. Fa tany ambila le mainto izay no nandeha. Dia izay isa maraina zahay dia mandeha eo amoron-dranomasina vao maraina. Dia tonga dia miteny amin'izareo tsy misy ninina atao eo fotsiny. Ianareo eo fa tsy azo le resaka. Fa inona fotsiny no atao eto? Inona no atao eto? Ijeren'io fotsiny ve fa inona no atao eto? Dia izay indrindra. Amerina an'ilay fahatsapana eo. Dia zako hoe tsy zavatra tsapanareo ve? Inona ny tsapanareo? Mangatsiaka be izy zany. Izay indrindra. Satria ny rivotra feno oksizena dia mangatsiaka. Tanareo mangatsiaka eo ambanin'ny hazo eo hoe mangatsiaka io satria misy inona eo? Me oksizena eo ambanin'io hazo. Ny rivotra mangatsiaka misy oksizena. Fa voalohany indrindra amerina an'ilay fahatsapana. Tonga dia niteny amin'izay rehefa niteny aho hoe inona ny tsapanareo? Tsisy. Zany rivotra fonareo zany ve mitovy ny rivotra fonareo Antananarivo? Izay nge voalohany indrindra e. Satria tsika ohatrany hoe zavatra mahazatra, maivamaivana mandeha ho azy. Ary izay ny fiheverantsika azy. Dia rehefa avy eo amin'izay, dia rehefa niteneniko izy dia hoe tena tsara tokoa zany mifoka rivotra vao maraina zany. Fa nasaiko nijery indray izy. Fa inona no hitanareo? Anganareo tsy mahita ninina eo. Rano be fotsiny onjan-dranomasina fotsiny hitanay eo. Dia izay tokoa no hitanareo. Onjan-dranomasina fotsiny. Fa rehefa kekely nisy nahatazana, nahita lakana. Hoay, misy lakana io. Dia atao maninona ireo lakana ireo? Dia manjono. Fa maninona izy no mahavita mandeha? Dia ianao zany zao raha sy nahitangana dia ozy rehetra, matahotra izay tsy taingina an'io. Fa maninona izy ny afaka mitaingina an'io? Inona zany no manosika azy? Fa ny anankiray dia izao hoe tsena tsy mahita ninina tokoa nareo. Fa avaiza ny trondro hoaninareo? Avaiza? Tsy hitany masonareo ilay trondro fa rehefa tonga eo amin'ny masonareo vao afaka miteny nareo inona ity. Fa raha eo amoron-dranomasina hoe tsy afaka hiteny misy inona ao. Zao zany. Ny harena any amin'ny tsy hitany masonao. Aza apetraka eo amin'ny zavatra hitany maso. Fa mandalo fotsiny ireo. Ary tsy misy heviny ireo. Tahaka ny mpivady. Rehefa tonga avy any, tonga ramose mitondra gâteau. Chérie, je t'aime, mitondranao gâteau. Fa rehefa lany le gâteau, inona ny zavatra mitrango eo? Zany hoe zao zany. Mamitaka ity tontolo ity, tsy ampifantoka anao amin'ilay tena izy. Dia ao amin'ilay Kristy. Ary izay mahatonga hoe feheziny devoly zany. Io fisainana io. Ho any amin'ilay tsy ho any amin'ilay tena fifandraisana amin'ny Kristy. Fa rehefa manambara zany ny teny, fa rehefa io filazantsara io no voaray, dia aninona raha araka io teny io, dia hiverina ilay inona, iseho ilay filazantsara, ilay voninahitry Kristy, izay inona, izay endrik'Andriamanitra. Noho izany, amerina tanteraka an'ilay vavaka zany, dia izao ny fanambarana. Ny vavaka ankasitran'Andriamanitra dia manomboka amin'ny faniriana hiaraka amin'ny resantsika teto maly zany fa ny atao hoe vavaka zany. Ilay tsy mijanona, ilay tsy miady, dia fifandraisana amin'izy ilay izy. Fifandraisana
amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivatoana. Tsy manomboka amin'izay tadiaviko sy angatahako izany. Raha vao tsy miorina amin'izany fifandraisam-pitiavana izany ny vavaka ataoko, dia manjary mifantoka kokoa amin'ny tenako fa tsy amin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Mazava mantsy, raha izay teny izay, dia izao ny fanambaran'ny soratra masina. Ao amin'ny Matio 9:9. Matio 9:9 dia izao no resahany. Ao amin'ny 9:9. Matio 9:9 fa tapa-manaraka. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Fa fantatry ny rainareo zavatra ho anareo na tsy mbola ino izy mangataka aminy. Dia raha toy izany io any amin'ny 9:1-3 dia milaza ny teny dia aza manahy ianareo. Ny zavatra apetraka teto dia ny fanahiana, satria ianao ny tamin'ny masonao no mibaiko anao. Dia tianao azo daholo izao inona rehetra izao. Izao mantsy ity fanambarana anankiray ity. Tsy izay tiantsika ho azo intsony no ivon'ny vavaka, fa Andriamanitra mihitsy. Matetika malemy sy tsy mahomby ny vavaka ataontsika satria mifantoka amin'ny tenantsika fotsiny. Ny mba azo izay zavatra irintsika no ivavahantsika amin'Andriamanitra, izay ilain'ny tenantsika sy ny olana hatrehantsika no ifantohantsika fa tsy Andriamanitra. Dia izay no mampatonga antsika manana olona milaza fa tsy mahazo valim-bavaka. Ary tsy mety mivaha satria ilay filana napetraka ity fiarahamonina ity izay mangeja, ary io no ataontsika antom-bavaka, dia lasa sahirantsika. Dia hoe tena ahoana? Ary izay ilay famitahana ataon'ny mpanjaka ny zava-maizina an'izao. Ka raha iverenana amin'izay ilay matoy teo, dia aza manahy ianareo, dia nitononony eo ka inona no haninay, inona no tafianay, inona no sotronay. Fa ngaino izy itsaky ny tsy mandeha miantsena angamba tsy tonga dia firiperiny azy voalohany. Ka hoe inona no tafianay? Ary matetika ny vehivavy rehefa andeha hivoaka ny trano izy, dia eo amin'ny lohan'ny armoara tsy hitako izay ho anaovana amin'ireto, nefa akanjo firiny ao. Izany hoe inona zany zao ity ilay hoe ilay fanahiana. Fa ambarany eto, ambaran'ilay teny. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jetilisa fatratra fa fantatry ny rainareo. Fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Mila mamerina ilay tena fifandraisana amin'ny Jesosy isika. Mila miverina amin'ilay tena hoe mivavaka, fa tsy ilay fombafomba ilay miteny. Ianao zany rehefa miteny dia ianao no tianao tanterahana. Fa hiteny aminao Jesosy. Ny vavaka resahany eto zany ilay fomba mivavaka dia hoe enoy Kristy fa hiteny aminao izy. Hiteny hoe izao no ataonao, izao no ahafahanao miatrika an'io toe-javatra io. Ny fanahany anazava ny fisainantsika ary anampy antsika atakatra ny tena sitrapon'Andriamanitra, ka izantsika ny tena mivavaka. Toy eo amin'ny fotoana zany zao tsika nao antsika vavaka manokana, ka araka ny nambary eto zany dia ny vavaka zany tsy fihetsem-po, fa misy zavatra azo, misy zavatra takatra. Ka raha ny fantoka ianao dia ao anatin'ny fifantohana misy zavatra ho raisinao, ary ny zavatra raisinao amin'ny fifantohana iny resao iny, dia ho hitanao ny zavatra ho ataon'ny Tompo aminao. Rainay izy any an-danitro, aoka tsy ho voafehan'ny voasintony zavatra eto mirehaka eto amin'izao tontolo izao sy ny filany ny fisainanay, fa aoka ny fanahy masina no anjaka ary apazava ny fisainanay, afantaranay ny lalana alehanay sy ny zavatra angatahanay aminao. Rainay tokoa ianao miasy mitantana, miaro anay amin'ny zavatra rehetra. Tompo,
isoavanay ianao mitenena aminay fa miaino anao hatrany izay aoka ny fifanahinao hitarika ny fisainanay ka tsy handeha araky ny fihevitra intsoa izay fa tsapa ny fanatrehanao ny fiainanay ampitombo ny finoanay ka ho lavitry ny ayasy ny tebiteby fa ny teny fikasana rehetra avy aminao araka izay mahasoanay sy tandrifanay tsiraray avy tanterahanao ny fiainanay an'izany ka isio ny voninahitrao ary ho vavolombelona eo amin'ny rehetra fa tena zanakao marina tokoa zahay anana fifaliana anana fiadanam-po anana fahalemem-panahy sy ireo vokatra rehetra avy amin'ny fanahinao amen. Ankasitrahina ianao ry rahaina nilandra sy ny tany tombotombo mpanjaka ny mpanjaka ame fanjavatra rehetra noho ny mbola anehoanao anay mivantana avy amin'ny alalan'ny taridalina izay omena fa ny fifandraisana ety aminao ny tokony ho katsahanay voalohany indrindra ny ambon'izany dia efa hainao ny manatanteraka izany ampio tokoa ary izay tsy ho voareborebo ny fitako ty tontolo ity ka lasa miaya ary mametraka ny filanay amin'ny zavatra hitanay kanefa ianao Kristy ao amin'ny efitra masina izay takatry ny sainay sy tamasonay dia efa manomana ny tsara indrindra amanay aoka ino izany izahay ary anaiky ny taridalina avy aminao ka ho feno fiadanana ny fonay tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny bavaka amen.